Ny VTTFM moa dia efa namoaka vina projet de société zany efa volana vitsivitsy zay. Dia ny anay zany ny VTTFM dia zao ny fijaliana fandrefony vahoaka no mijerena voalohany. Tsy afaka hanao investissement ianao raha tsy mijery ny fijaliana sy fandrefony vahoaka io vahaolana mihitsy vahaolana atao. Ka noho izany ny zavatra tianay atao zany dia hanome zay tokony ho antoka ny vahoaka aloha. Ahoana nanaovan'ireo vahoaka ireo investissement raha ohatra ka hoe marefo izy, raha ohatra ka hoe mbola hoe tsy ampitanjaka izy, tsy mihinan-kanina izy, karama vary masaka, tena mampalahelo be mihitsy. Dia hoe ahoana ny vahoaka nefa araka ny lalàna iraisam-pirenena izay tsy rarahin'ny fanjakana, tsy ny lalàna fototra dia tokony hoe hanana miampy, hanana tafo, hanana ny hohanina, hanana zavatra ny sécurité ny lalina, fandriam-pahalemana. Ny fanjakana ny miampy amin'ny fandriam-pahalemana sy ny karazana. Tsy misy zany mijalijaly be vahoaka. Ilazako amin'izany hoe tamin'ny andro taloha sy oharina amin'ny ankehitriny tena tsy mitovy mihitsy. Tamin'ny andro taloha mbola misy ihany zavatra zany fandriam-pahalemana sy ny karazana. Zao dia efa tsisy isan'andro vaky zao dia misy vonona sy ny karazana. Tsisy daholo, tsisy tena hoe fanjakana ratsy tapana. Na inona lazaina izao fanjakana ratsy tapana. Tamin'ny valo amby dimampolo taona lasa zany dia azo lazaina hoe mihinan-kanina ihany malagasy. 30% ny malagasy mahantra tamin'ny valo amby dimampolo taona lasa. Amin'izao fotoana firy 2.0 na mihoatra ary zao ny malagasy mahantra. Ka dia mandritra izay valo amby dimampolo taona izay mametaka fanontaniana, tena mametaka fanontaniana mba nisy be hoe fikarakarana vahoaka hatramin'izay. Nefa ireo faniliny ireo tena hoe atao fanjakana tsara tapana, atao zao atao zao. Tsy misy hatramin'izay. Satria avy eo amin'ny 30% ny olona mba hoe nahantra lasa 2.0 ary an'izao fotoana fa 3 alony farany dia zany dia fanjakana ratsy tapana. Na inona lazainareo, na inona hoe teneninareo hoe nanao zao fanjakana ratsy tapana ary nampampa vahoaka, nampangirifila ny vahoaka, nanao ampimambanareo ny vahoaka. Nakaiza daholo ny harena vahoaka hatramin'izay? Anisy harena ihany le tamin'izany fotoana izany. Nakaiza izy ireo nampiasaina tamin'inona? Tsy misy. Lasa hoe mahantra ary fahatelo alony farany. Dia mbola le zavatra nilazaina tamin'ny 20 taona lasa ihany lazaina hoe hitondra zavatra vaovao tsika, hitondra fisandrapana tsika, hitondra fandrosoana tsika, hitondra zao tsika. Dia mbola sahanao hoe santsika hoe santsika hoe mbola anampina an'ireo hoe kiny ny zavatra lazaina. Ampy hoe dia efa mikobaka ambava fotsiny izy. Afa-tsy le resaka hoe ils éparses. Taiza koa mieritreritra ils éparses sasana ireo candidat hoe zao mieritreritra an'izy. Efa milatsaka vidiny izy zao mieritreritra an'izy. Fa taiza izy tamin'ny ramitoda izy tena teny olona. Tamin'izany fotoana izany zay efa miady foana. Ary taloha koa efa nisy olona miady foana. Zay ny lazako lazaina. Ny fanontaniana rehetra hoe paikady dia zao anao politika fitsitsina zay. Raha pitso raha vao tonga zay ny tonga dia mitsitsy tokoa. Ny harena rehetrarehetra ny Madagasikara dia hodinihana tsara hiarahana miaraka amin'ny vahoaka. Hoe misy 500 tonnes d'or hoy avoaka ny sinoa mba atao ety ampiko zay 500 tonnes d'or zay. Fa raha io no mieran'ny vahoaka ny harena rehetrarehetra ny vahoaka mieran'ny vahoaka io tsotsotra ka tsotsotra fotsiny raha zany no amidy marina raha tsy hoe hatramin'ny zavokely dia mihinan-kanina. Zay fotsiny tsy mila zavatra hafa. Ny vato niny tsy misy mahazo mivoaka daholo. Aty amiko iarao ny vahoaka daholo iarahako ny vahoaka hoe ahoana ny naovana aty, ahoana ny naovana aty. Io dia efa misy zavatra hohanina. Zay mahatonga vahoaka matanjaka ara-batana ny firenena matanjaka. Zay sika hoe sady manao investissement ihany. Ny investissement dia lazaina fa hoe ampidirina sonoka, ampidirina karanaka dia fa maninona ampidirina teo zany dia zany mety midina menaka sy ny karazana. Azafady aloha raha manao investissement dia aleo no mifampiresaka. Nahoana hoe 0,5% no azoko na hoe 5%. Dia izany efa ny firenena matanjaka
tonga araka ny mahafirenana mpanjaka hoe égale ozy ny tena teny baiko d'égale firy tediavinareo raha tsy manisy 50% ohatry hoe zay le izy zay le izy de mahavelona atsika zany zavatra tsotra anie le izy fa le problème sarotiny zareo hoe 1 milliard asa manino izao izao za zany tsy comprendre ny chiffre sasany avoaka ny candidat sasany fa inona daholo ary zany tsotra de tsotra ny anahy entiko amin'ny vahoaka ny vola io tompoko entina nasoavana anao ny vola io fa tsy entina hoe ameny posiko na hoe anaovana ary ny arena io entina nasoavana anao zay voalazana lalana iraisam-pirenena hoe any vahoaka ozy izy ny tany sy ny arena zay ambany tany anazy daholo izy mandidy manapaka an'io marina fa eo ny solon-tenam-bahoaka sy ny karazany fa tsy maintsy mitondra ny tenin'ny vahoaka ary na inona na inona atao de tsy maintsy avy amin'ny vahoaka ny partage ohatra hoe isy le hoe région autonome ka io région autonome hoe misitraka ny arenany izy tsy mandeha aty amin'ny tanarivotra hoe aty amin'ny Tibet dia hoazy daholo fa samy misitraka ny arena daholo izy rehetra hoe samy miara-miainga daholo ny apany azy fanarahantsika mety namidinana ny fanjakana tsotsotra be le izy zareo mantsy manao zavatra kajy be zaho no manana économiste be mihitsy ny chiffre vahoaka sy ny karazany fa rehefa tena résumena zany rehefa tena hoe fofezina zany dia zay zany ny fahitako an'le izy hoe zao ny tokony anaovantsika ny politika ny fitsitsina natao anopo ianao toko fa tsy natao hoe amena toerana mpanjaka omena katikata omena koa arena be de omena indemnité de mandeha voyage tsisy zany tsisy tsony zany tompoko tsisy fa ianao de raha tena tia tanindrazana ianao de mahaiza mionona amin'ny karamatonina zay omenanao tsy misy an'izany katikatika zany tsony any kafa tany miasa tany ilay tanàna faran'izay Pays-Bas zany tanàna faran'izay manan-karena kanefa niaza prime ministre mitondra bisikileta rehefa andehiana mpanjaka zany afaranteny mama tsy menatra koa le prime ministre zany misy ka fa maninona ianao fahatelan'ny farany ianao mbola mahazo katikatika sy ny karazana fa maninona nefa ianao fa ianao hoe tokony anome modèle fitsitsina ny président de république ny Rwanda mandeha izy ihany teo anaty tomobile zany mba mangataka chauffeur kely fa tomobile ray ihany ny prime ministre ny ministre mandeha tongotra maka bus de metsika araky le nilazaiko tamin'ny mpanao gazety hoe niombeno anaovantsika bus tsara tare izy fa tsy omena katikatra daholo omena velitsy za tsy de mahay amin'ny tomobile reo fa reo rehetrarehetra tonga de any amin'ny social-bahoaka daholo reo économisttsika reo économie en défense ataotsika any amin'ny social-bahoaka daholo reo zavatra rehetrarehetra ny sena aloha de tsy mitsanana tsony sena tsy hitako izy ilana azy aloha fa ilalana mietrehitra be any zany izy any tena tsy fa ny sotoavitsika no indra le ranzao zao de tsika hoe tanjaka tsara ny sotoavina jereo nge zay manana mpanjaka zay manana sojabe itsika azy ny bureau sénateur anjonareo tena hoe on va vivre avec le strict minimum tafavoaka amin'itsika de hitanao fa tena hoe roborobo Madagasikara voalohany eran-tany solika ngetsika ny voalohany eran-tany raha azotsika ny misy manodidina tsika ny voalohany matanjaka indrindra eran-tany ary reo firenena matanjaka reo efa miresaka amiko hoe madame izy fa maninona reny tsy mitokateny zavatra reo io nge izy raha isolokeo mazonareo premier reo ny français reo izy mbola manao sous-traitance mbola stade de l'exploration fa tsy au stade de l'exploitation mbola vo exploration de fa sasany mahazo 75 millions d'euros raha ny tena marina tsika nge tokony azo amin'ny voly zareo manao sous-traitance mbola tsy tena hoe exploiter le izy nahoana noza afa tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena hatrany farany avaratra hatrany farany atsimo de feno men'Andriamanitra zavatra tsy tatsony arena tsy tatsony manginy fotsiny ny rivotra ny masoandro niny mbola azo exploitena be zany nahoana tsy ataotsika ny zavatra zany fa de tady vola avy any ivelany apiry zay salan'ny rera-dava de apiry zay azafady tokoka atsika isika no ampiondrana le aroany ivelany amin'ny famille mondiale fa tsy zareo tsy isika mihindrana misy olona tao amin'ny famille miresaka tamiko izy madame izy raha tena marina izay nge mihindrana aminareo raha tsy zay anampina tany hafa fa tsy nareo tsony mangataka aty aminay fa zay le zany tena zany azafady aloha am'le mila teny
fa ohatra zany exemple ohatra raha tsika mahay mitantana ny arenantsika fa ny fitantanana teto a tsy misy fitantanana mahomby raha tsy tantana raha tamin'ny taona valo amby dimapolo taona lasa zay a telopolo isan-jato ny mahandro zao tsika 2 ny mahandro miroso hoe Madagasikara sa tsy miroso zany ange dia midika fa nisy raha tsy tapany za tsy miteny hoe Ravalomanana na tonga zao na satria mifahafanina zareo mifanolona be amin'izao fotoana zao hoe ianao nanao ny habitan'izao ianao nangalatra bois de rose na ny bois de rose sahanao ve ny arenan'i Madagasikara tao anatin'ny réserve le sahanao ve nanapotika azy fony Madagasikara nge io fony Madagasikara io tena hoe io ny tena hoe fierté de malgache efa mipoteny mila dinandroanata amin'izany ohatr'izay aloha fa za tsy hiditra amin'ny ala mafiloatra fa tiako lazaina fotsiny dia zao amin'izany fotoana zany a ny tsy misy tsony na bois de rose na ino na mivoaka fa ho antsika daholo ny arena iray hodinitsika miaraka amin'ny vahoaka hoe ahoana ny naovana ny arenantsika en gros io hodinitsika ahoana ny naovana dia io a no hoe démarrentsika fa tsy ny vola avy any be velona sy ny fanampiana avy any velona sy ny fanampiany fond monétaire sy ny fanampiany zao tsy ireny tompo fa ny arenantsika dia ampy ary tsika raha ny ampiny amin'ny velona fantatrao moa ny ataontsika ny velona tsika nge afaka manao ino izy banque internationale malgache fa manina hoe banque zareo ny velontsika dia mamelona foana mbaraky nefa mahantra fa diranova tsy mihinakany dia mbola mamelona foana mbaraky nefa mahantra dia mbola lasa indray amin'ny miondrikondrika hoe manao kolikoly vidina ny vatonao hoe raha manome 125 000 le olona dia hoe ekenao ve ny fidy azy ina dikasy zany orano lalàna fifidianana ve zany kolikoly zany orary nefa tena baranana be mitsy tena misy kolikoly be amin'izao fotoana izao amena 125 000 25 000 50 000 zay aloha tsy amena ariary fa kosa rehefa tonga ny fitondrana dia anao zay azonay atao zay gaga ny malagasy manana maizy azy amin'izay izy zao nge na maizy azy tsisy tsony satria manao kolikoly izy mangalatra izy manino izy amin'izay koa le candidat aminazy hoe atsika dia amin'ny kolikoly nefa izy manao kolikoly kina ny dikan'izany afa-tsy ny candidat sasany teny sasany dia hoe manokana zava-panjakana zava-bita-panjakana efa voararo ny lalàna-pifidianana nge zany tsy mahazo manokana raha ao anatin'ny propagande na propagande tsy azo atao hoe fitaovam-panjakana metana mbola manokana ihany izy dia samy manao zay tsy misy tan-dalàna izahay tompoko dia mamerina ombelomboleny fa anangana ny tan-tan-dalàna ary ambany lalàna malagasy na izy